Mbola mitaranja bola lavalava ihany zikajy vehivavy tafaverina eo ampelantanan'ny cheminot ny anaram-boninahitra mahatompon-dakan-drigina Analamanga azy rehefa elaela nobodon'ny ekipan'ny 3FB izany resin'ny cheminot tamin'ny isa mazava 2.8 ny FTFA anatao madinika izay nifanandrina tamin'ny alao famaranana ho an'izay zikajy vehivavy zay tamin'ny ity androany ity ihany teny amin'ny kianjamaki Andotapenaka. Numéro facial de Foula, petit, numéro Faropoula, Nano B, numéro Farekandro. Tojo amin'ny tanjona niriny efa ela ny mpilalao vehivavin'ny Besetroka eo amin'ny taranja baolina lavalava. Voaositra ho tompon-daka Analamanga tao mpilalao 5.4 ny cheminot Madarel rehefa nandresy mazava ny FTFA afetsy atao madinika skajy divisionna voalohany izay voaskajy ao anatin'ny top 8. Nazava ny fivoahan'ny Besetroka mpandresy izay manao akanjo manga amin'ny sary nandritra ny lalao famaranana rehefa nananilika ny FTFA anatao madinika izay manao akanjo mena tamin'ny isa 2.8. Teo amin'ny fidirana voalohany ihany no hita ho nifandanja ny rotota izay nitarika tamin'ny isa 3.8 ny cheminot. Ny famalina ny fanafiana, ny famalina ihany koa ny fiarovana kanefa ny dia samy tsy nisy nahatafiditra baolina lafa-tsy ny cheminot ihany no nahatafiditra 3 teo amin'izay fizaram-potoana voalohany zay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nampiseho ny fahaiza-manaony ny mpilalao-an'ny cheminot nanafaingana ny lalao ka nahitam-bokany zany ka maromaro ny baolina matin'izy ireo. Niezaka ny nandrafitra fanafiana ihany ny FTFA anatao madinika saingy ravan'ny cheminot hatrany izay nanana tombony teo amin'ny fahaiza-miaraka sy ny fiarovan-tena ny Besetroka tamin'ity lalao famaranana ity. Toatra ny tsy tafiditra loatra tao anaty lalao ny mpilalao sasatsasany tao amin'ny FTFA anatao madinika nandritra ity lalao famaranana ity izay hita ho lesoka ho an'ity ekipa ity. Teo amin'ny famaranana ho an'ny divisionna farao kosa dia resin'ny FTM Manjakaray manao akanjo fotsy amin'ny sary, ny Fanjananjanahary manao akanjo mena. Raha ny endry dalao tamin'ny ankapobeny dia niady tanteraka ny lalaon'ny rotota. Hatrany amin'ny 2 minitra tsy iravana dia mbola nitovy 3-3 ny isa teny amin'ny solaitra be. Tany amin'ny minitra farany tsy iravan'ny lalao vao nahatsara hors-jeu ny FTM Manjakaray izay nitondra azy ireo ho any amin'ny fandresena. Ny ekipan'ny FTM Manjakaray sy ny Fanjananjanahary zany dia hiakatra ao amin'ny top 8 ao amin'ny divisionna voalohany ho an'ny top ilalaovana 9.2 ho an'ity zikajy vehivavy ity.